ny XL radio 89.6 FM dia manolotra ho anao tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe safidy voasopatra dia peniny trandraka nototosain'ny ONG Madazuri Clinique nandray feo sy nikirakirany lafiny teknika Tahina Rakoto. Dia hoana ry Nicolas? Efa samy nanana fiainana sika vao tafahoana. Hita kiko, tena ela izay tsy nionantsika roa izay tsony ary mba nanao ina ho andrita aoriana avy tamin'ny fianarantsika tany amin'ny lycée sa efa manambady? Isa kino vadiko eo sa ianao? Ene, tsy mianatra tsony fa manampy amin'ny mamanay ary ianao mbola mianatra sa efa miasa? Dia hoe zavy haha, aza mampime eo akia, mbola mianatra sady miasa ihany koa. Ninao zany no metiko, fa mba fianaranina kosa mba ataonao zany. Fianarana ohatran'ny olona rehetra ihany ka. Ka le fianarana anie mba tiako fantatra e. Ay ve, aleo kio fa olazako andrimy andalana eny foana zany. Fa manina kosa sa mamenatra? Tsy hoe zany fa Nicolas, mbola tsy miva foana ianao fa maninona? Mba miva amin'izay moa akia, lasa mitsaly-pengy za e. Raha mbola menamenatra foana ianao. Tsy menatra zany kiza fa mbola miandry fotoana ny zavatra rehetra. Zany, fa zao aloha avadika ny resaka. Vonina ianao? Eny, vonina fa alefaso ary ny resaka ao. Hitanao, mbola afaka mifanasa ohatra ny taloha ve sika senao? Inona moa kiny olana? Tsy olana zany rehefa misy ilaindria dia tsy ho amin'ilay nimakiny nefa kosa tsy amin'ny andro tompo fianarana ndry vao tokony hitady anahy. Ao rehefa tsy antso anao amin'ny ora fianarana mety vera mba ohatra hoe mba sabotsy zany miantso anao? Ie, mety raha ohatra hoe sabotsy tolakandro fa maraina maty izay mianatra. Fa hono aiza hoay mamanareo mbola tsy tonga foana. Enao kosa zany, mbola misy zavatra manahirana azy re zay ihany. Sedro, Ahoana ki? aza dia manao fihetsika ohatr'izao akia, manjary lasa manahirana ka. Fa maninona anomboka indray ianao aza manao izay matezitra moa fa hono mbola tadidinao ve ny date d'anniversaire-ko? Fa nahoana mihitsy moa kiny tsy tadidiko tsika sindrineka azazany arahany lalao tsy mifanary mihitsy tsika nandritry ny fotoam-pakelezana any ka hatramin'izao. Haiko tsara ny toetranao haiko koa ny fombanao ary tsy misy miafina amiko ny fiainanao. Ny ako ngamba inoko fa hainao tsara avokoa. Eny, fantatro izany ary haiko tsara. Ka aza adino ary ny cadeau amin'ny anniversaire-ko Aoky fa tsy adiniko zany dia izay omeko ve tsy maninona? Tsisy olana zany, fa ny fomban'olotra azy no ataovy betsaka Ka angatadalana amin'izay ary aloha aky fa efa hariva be eny andro dia tsy andry amin'ny mama indray zany. Ka efa niandry ne za fa izy tsy mety tonga fa dia mampamangy any zany ko. Eny ary veloma ianao dia mandram-peona indray. Bisous. Tena tsy hitako tia marina izay atao any sedra. Tia izy nefa zany safidy anao mpirehetra. Tiako izy saingy tsy fitiavana ranofo toy ny any zatovo ohatranay no itiavako azy fa fitiavana manamana sy ara-panahy no ifandraisako aminy. Aleo amin'izay aloha rangahy mita devoir fa na ela na aingana tsy maintsy ho fantany eny foana ny safidiko Iza koa ary samy mandefa mesazy amin'ity andro efa alina be ity zany. Sa ve mahefy misy zavatra tsy azony indray angamba. Aleo aloha rangahy jerena ka. Wai, ka isedra. Inona hoe ty lazainy? Aleo io vakina. Efa matoy vela. Mba atsoza fa tsisy crédit nefa malahelo be anao.
ny veriny sedra fa tena mpifankaty marina izay a. Mba tsy handratrana amin'ny fonao anefa ary sedra dia tanterahako ihany izay angatanao na dia ho sarotra amiko azy izany. Allô? Allô? Bonsoir Ndry, fa misy inona no miantso amin'ny andro alina e? Bonsoir, tsy hoe misy inona ka mba malahelo anao fotsiny sa tsy mety? Tsy maninona ka, dia ahoana re zany? Za nefa ty ohatra mbola manao devoir a. Zay raha teo koa ne bety vao miasa telefaonina amin'ny andro alina e. Ao ary fa ho avy any amin'indry zany sabotsy raha ohatra ka tsy mianatra izay maraina dia tonga maraina any za. Ok ary, dia azafady a. Tena miala tsiny fa ka ianao manao devoir ny nadalaiko. Bonne nuit zany ialahy dia amin'ny sabotsy indray. Tsisy tsinika izany a, bonne nuit koa Ndry. No heveriko fa tsy ho tonga a? Tsy tonga ahoana e. Efa fotoana fanomezana anie ny androany e. Sady ny arahaba ary ve moa ky tsy vita dia sansady ny tenindriko. Bonjour aloha dia bon anniversaire dia mitombo fa indrena sy fahalalana hatrany. Merci lesy a, tsy napoiziko iona toy izao indray sika marina. Fa tsy nanantena iona amiko intsony zany se raha azoko tsara. Ka andao amin'izay ary aloha hitady toerana azo hisakafoanany. Andao ary e, fa mba afaka mitantanay ve ianao? Mipivady any ankiry sedra no afaka mahazo ny fampitatana sy mifanoroka eny an-dalana sy eny mason'olona toy izao. Ianao koa zany, tena tsy azoko mihitsy. Eny e, ao va ekeko daholo izay lazainao. Ok, fa rehefa tsy azo indry za dia enjeo. Ndao amin'izay ki atao amin'ny mahazatra tsika no hiditra sa ahoana? Tsy ho lany izany e, dia mba matotra amin'izay moa e. Ao ary maka toerana e. Sedro, izay aky vitako a. Tsika ray tokoa any mbola tsy afaka mivalapatra amin'ny fotoana e. Nicolas, fantatra izany, kanefa efa zava-dehibe izao fiarahana amin'ny sakafo nataontsika izao. Fa mba valoha amin'izay moa aky ilay fanontaniako hoe inona ny fianarana ataonao a? Efa hoe miandro fotoana ho an'ny zavatra rehetra. Inona ary no mamaky anao ny ahafantarana an'izany e? Ka mba tiako fantatra fotsiny ka, sa ve diso raha toa ka mba manontany an'izany ka? Tsy diso re ianao e, fa mba toan'ny olona rehetra te hafantatra ihany, saingy efa misisika ihany moa ianao ka lazako eto izany anio. Ka lazao ary fahasabesa fariteny e? Zaho akia manao teolojia any amin'ny seminarista za. Ha? Fa nga ianao anao mopera ka? Tsy voatery hoe anao mopera foana ane vao hianatra any amin'ny seminarista e. Fa rehefa tianao fotsiny le matera dia afaka manao foana ianao. Na ny rinana azy anie dia afaka mampianatra teolojia za fa tsy voatery hoe anao mopera foana e. Tsy mino an'izany kosa e. Dia aizary izany le fitiavanao no mitoetra e. Ka aleo aloha za hianatra fa ho hita eo ny toy ny tantara. Dia izany very Nicolas mba valy teninao amiko. Mpandainga ianao e, fa maninona mandainga? Eny e, tsy mampaninona izay filazanao azy. Mpandainga ary tsy milaza ny marina. Aleo omeko amin'izay raha angaty fanomezana ity dia misaraka eto aloha ny androany a. Nicolas fa tesa nga ianao? Fonakiry Nicolas? Tsy a, tsy tezitra aminao velively zany za saingy ity le izy dia aleo za handeha ka. Nicolas, andraso aloha e. Oay, lasa izy marina. Inona re no ataoko e?
Portier Nicolas. Fa ahoana Arsia, misy ilay seananga? Ka zao mahatsikahatra zavatra afa miseho am'se dia zany mahatonga ay manontany. Fa misy inona e? Lazao zay olona se fa inona fotsiny ary mahampinamana raha tsy fanampy. Tsisy lesa ry maefa. Raha Nicolas, aza manao an'izany se, nisy olana nga eto ampianarana eto? Ka le izy ne tsy olana eto ampianarana mihitsy ny mahazo amiko fa zavatra hafa mihitsy. Ka lazao le se raha mama, sa ve ndrasana seho grave be ny problème vao hitady vahaolana e? Ze lako lesy zany. Zaho ary dia noho tsara fa ho tantaraka ao amin'la le izy. Ka eto ary ny resaka se. Misy tovavy izay lesy any izy io mpiara-mianatra tamiko taloha sady namako be dia tena manahirana izy satria tia izy nefa zany andray azo tony anabaviko dia manahirana be koa le tsy le fihetsika ny tsy voahevitra taony rehefa mahita anahy izy Ilahy koa lesy zany. Izy ary lesy mba tia any lako. Raha hoany lesy rehefa tsy mahajaina? Tsy mety lesy zany melika eo anatrehan'Andriamanitra ara manao an'izany. Ka mitonatonanako, entana miahaka ve lesy tsy petahana? Tsy mety ho ahy zany lesy tsy hanambady azy dia ho sanatriva dia ho pitehako ny fiainany. Tsy manaiky an'izany lesy ny feo ny fieritreretako nefa mivita aza nefa nanenenany tsy te handratra ny fony lesy za. Tsy azoko. Fa nga efa maro ny vitanareo ka. Eno tsara ary dia aza tapahana tsony. Mianao sendray ary za e. Dia lesy sedra saingy tena manahirana dia tsy hay mihitsy mifehy fihetsiny asa na faninina ataoko ngambany. Sady loza lesy dia tsy maintsy manoroka azy foana rehefa mihaona izay Raha azoko tsara zany dia miaraka nareo Tsy haiko tsony sery maefa. Tsy te hanimba azy satria fantatro ny lalako zoraka ka izay ny ilaiko fanampiana am'se. Ay ve lesy efa olana be mitambesatra amin'ny fiainana se ohatr' izany dia mbola sika nokobon'ny se samy rery-tany ihany. Ka sosikevitra nomeko an'ny se. Lazao izy fa anao mampera hony se. Ka hitany se fahafantarany ary fa hoe mianatra any amin'ny seminarista dia efa mampalahelaso ka indrindra fa ilazana izany. Aleo ry se rehefa masinina mihitsy sika vao ampahafantarana azy zany Maika very se tsy ampalahelo sandratra amin'ny fony ny fandrenisana tampoka fa anao mampera ihany se. Eritrerety tsara ihany aloha vao manapa-kevitra. Ka tsy hitako tsony sery maefa zay atao Zao ranga mba haingaviko elahy amin'ny andro fanaterana amin'ny fanasana amin'izay olona tokony asana amin'ny fanamasinana antsika mba hanatitra ny invitation any aminy fa za lesy tsy ho any Dia ho tapohany se ve zany ny zanak'olona? Ka zay ry se ny hevitra hitako fa mety Eny ary fa tsy maninona zany. Saingy mialohan'izany aloha dia tokony atondro se hameloha ny tranony Eny ary ry se ao fa atondroko anse ny tranony Mba nanao ahoana ary izay mahalalako izay efa ho roa volana izay tsy nahitako azy tsony sady tsy andrenesam-peo andefasana mesazy indray zara raha mba mamaly ny fahitako azy koa to tia tsy tia izany izy iny ka Ory maefa ity tamin'ny pititily ty sedra Ay zany, iny vehivavy zarazara hoditra sady lava volo iny ve ty zany? Eny tia ary to lasa tsy nahitantsika zany izy iny Mazava ho azy lesy zany ary vao andeha hody ve zany ty izy iny? So ihany zany fa nandeha alohantsika fa ratsy zany ny fanena tany sady eo plus n'izay ny tanàna ny somaro mitokana ka tsisy azo efenany Fa zany aloha eo ihany fa kay lesy le sipa tena zanajavatra nefa atao tsy nanaitra ny lahakory Mangina eo lesy lahy andao amin'izay lesy tsika hody sady tsy misy iraraiko izay mahazanajavatra azy lesy fa efa netiko toy ny anabaviko izy Mahalahelo an'i Nicolas za zany sady te eo na mafy amin'ny mihitsy sady efa ela koa tsy nahitako azy izay Dri, iza koa zany sa ve i Nicolas matetika mantsy amin'ny andro izao foana ny tedavana aleo aloha voainaingana ka
sao dia mba izy izany. Manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Ianao ve ny ramatokely sedra azafady? Eny tompoko, izay indrindra no izy fa ahoana izay mandrosoa aloha e. Anka, tsy handroso reo fa saika mba nahatra ny te-invitation aty aminao fotsiny. Hay ve, misaotra betsaka ary sea. Tsisy fisaorana rery made sedra, sady angatadalina kely amin'izay anga maloza fa mbola maro koa reto invitation zaraiko reto a. Eny ary misaotra betsaka, ianao ty dia tsy nentina handroso akory. Tsy maninona re zany. Veloma ianao e. Veloma ary e. Dry, fa tsy Nicolas ve ty? Sady tô fanasana fanamasinana pretra? Tsy napoiziko. Zaho fotsiny ve zany ry Nicolas nataonao lahy ny andro ny fitiavanao teto. Ka ianao tsy tia akory? Tena fitidry izy fetefa rangany iana. Soary famba nanao mopera fa tsy hoe na nambady. Nefa na izany raha tsy tantiko e. Andraso fa hitako ny hevitra. Ary to manjombona be ho azy amin'ny fahitako any sedry izany. Sa ve tsy nahafaly azy ny lalana fidiko e? Asa, tsy haiko. Dia tena nafoinao moa izany zary Nicolas. Zakako izao e. Tsy maintsy lasa tafaraka isika. Nahoana ny tendratranao ny foko. Tsy maintsy ahy ianao ary ahirery fa tsy hitambarako amin'izao tontolo izao izany ka. Tena mandinika tsara ny Nicolas mihitsy ane sedra izany e. Mampalahelo ahy izy roa reto. Ny an'ny sedra fitiavan'olon-droa, fa ny an'ny Nicolas kosa mahana bavy ny hitondrany azy. Dia efa maherezaka iry sedra. Arabaina zany ry mopera Nicolas, dia maharetatra amin'ny farany e. Misaotra kiry sedra, fa ngah malahelo e. Aza malahelo fa mbola mody eny an-tanàna eny izany amin'ny herin'ny androany. Dia manao lamesa fa manao vambeloma ao am-piangonana ihany koa. Dia amin'ny latsanainy maraina za sy mahefa le namako nanatitra ny invitation tany Amindriny no miara-miainga hamonjy ny dioseze ny Fianaratsoa. Zany ve, sambatra ianao, mahereza e. Dia mahaliova mahalasana, ho tsara mandroso tsara mivelona. Saingy mba amin'ny fiangaviako anao dia mba manasa anao mba hiarisakafo any aminay any an-trano amin'ny sabotsy ho avy izao, satria amin'izay mantsy izany mba ao an-trano. Tandremo sao dia tsy tonga. Aza matahotra ianao e. Tsy maintsy tonga any fa ohatry ny fahatongavanao taty amin'ny fanamasinako ihany ka. Sady fanajako ny safidinao koa anie izany e. Aiza kokia, fa ilozako vetivety aloha ianao fa andeha ery amin'ny mahefa vetivety za e. Tena tsy hitako mihitsy izay tao an'i Nicolas. Ny vocation anao mopera kanefa misy olona tia azy. Amin'izay namana kaiky any lasa tia azy. Sarotra ihany aloha ny toerana misy an'le ry a. Dia ahoana ry mahefa? Tao lasa saina be nareo izany sa malahelo ny avana matsakaiza? Anka, tsy hoe zany fa Rehefa tsy ho ahy ihany ianao ry Nicolas, dia sady tsy ho an'ny hafa koa. Ka tapakarangany hevitro a. Dia ho any amin'ny mamazavy any Antsinanana Amberombe Ambohimandroso za raha-pitso maraina. Indrindra ny namodika ianao dia tsy maintsy ho potehako koa. Na dia maro aza ny soa ny fanaovantsika, dia mipotehanao ihany aho tamin'ny farany a. Tonga sady ty le fotoana fanomezana tamin'ny sedra. Efa mbanivany ary ve ny toetra ny sambo mbola hitoy e. Tonga koa fa aleo raha ngatondonina.
Manahoana rery mopera? Salama tsara ry ranabavy fa ianao manao ahoana? Ranabavy? Tena tsisy fomitempo intsony ange zany ianao tiry Nicolas. Salama tsara fa misaotra anao. Ary mandrosoa amin'izay fa ianao ange sisa no andrasany. Tonga dia mandraisa seza fa anomana ny sakafontsika vetivety za. Miala tsiny aminao ary Nicolas fa mafy loatra amiko ny takaitra nampitondranao ay. Ka samy anana ny zotram-piainana sika hatreto e. Ary androany koa ny farany arahantsika amin'ny sakafo. Tsy mpifaninana sika manomboka izao fa fahavalo. Fa zao re angatadalana amin'izay aloha za fa mbola maro be koa ireo adidy amandraikitra tsy maintsy sahaniny. Tsy hoe andao korana sanatria na hoe malaky faly fa mbola maro koa ireo zavatra tsy maintsy homanina. Tsy olana re zany fa misaotra anao nanaiky nandeha taty amin'ny fanasako e. Dia veloma mandram-peona indray zany koa. Dia mirary soa e. Yo, tsika rehetra e, dia mandram-peona any koa kisedra. Veloma mandrakizay ianao ry mopera Nicolas kely koa. Fa nampijalo ny foko ianao ary mahereza dia mahazakay e. Hisy mopera koa eo. Tena ohatry mifampanina za zany a. Fa maninona ary? Tena saika tsy vitako ny fampianarana. Aleo rangaha akaina kely eto an-jaridaina eto aloha. Nicolas, fa maninona se? Tena ohatran'ny tsy afa-miaina zany ary sia. Fa inona ny mahazo anse? Ohatran'ny marary zany ny kiboko dia fanina ahy. Fa ifaretina mpahazo anse nga zany? Tsy parary kibo fatany zany zany afampanina zany. Ka sao dia ary dia tokony hoeteny amin'ny dokotera se? Sa mety hoe tsy mahazaka ny toetany angambako? Asa ary sia, za koa aza ny mba lasa saina e. Ka raha izany ary dia ndao se hoentina any amin'ny dokotera fa sao maninona eto ka? Ka ndao ary e. Tena arakaraka ny nanako an'ilay fanafody tiry se vao mainka ohatran'ny marary zany ny kiboko. Tena ohatran'ny hoe mavesatra be zany e. Ohatran'ny hoe misy zavatra mihitsy. Fa misy zavatra hoana ary Nicolas? Tena zay ngamba ary se vao tonga amin'izany hoe fahafatesana izany ka. Fa maninona e? Dia aza miteniteny foana ohatr'izao moa e? Tena marary ary se zany e. Aretina miserina ve lesy dia lasamborona se ohatr'izao? Dia tsy haiko lesy a. Tena ohatran'ny hoe misy gisa maneno zalisa tao anatin'ny kiboko tsy haino ny seva zany. Sady ohatran'ny hoe mahita ny sedra tezitra mafy amiko any mamahana zavatra ato am-bavako izy. Ary sao dia ary dia fa lasa daly se ty e. Zaho aza tsy mahino an'izany feongisy zany akoriko. Tapaka ny hevitra fa hitondra ny siany amin'ny hopitaly rapitso dia mirapitso ihany ka. Tsy lasa dala zany ary sia, tena marina zany e. Tena tsy azoko mihitsy ny sery Nicolas. Sao ary dia tia ny sedra ihany se nefa naneriny tena ny sianao mopera fotsiny e. Tsiry sia, efa reny voalazako any sereny daholo ny marina. Mila makany amin'ny hopitaly mihitsy tsika zao dia zao ka. Miomany se dia ndao andeha fa zao dia hiantsony mopera lehibe mba hitondrantsika makany e. Eny ary sia, dia aza elany se fa tsy mahavita miaina mihitsy ne za zany e. Enose tsara Nicolas voalazan'ny dokotera teo a. Mila hidra bloco se fa misy zavatra manetsina ao amin'ny tsinainse ao. Zany hoe tsy gisa zany le izy fa mety aretina efa tao amin'ny se tao. Saingy izao vao mihetsika. Tsy aretina izany re mahazo fa tena gisa mihitsy anao fa dokotera fotsiny tsy te hiteny.
dia izao aloha makasy aina tsara dia meza ihany koa matory fa raha pitsy maraina ny valo ny dokotera manomboka ny opération C dia mivavalo an'izany rehetra izany fa manam-piansiana e zany e. Eny ary sia na dia tsy mety mahita tory ary za dia ezaka foana. Andriamanitra ta io ty mpanomponao fa hiatrika ady mafy. Jesoa mahatoky anao aho. Sedra aoka re amin'izay fampijaliana anaovanao azy zay. Tompo mamela azy efa hoe tsy mampijaly anao zany aho za tsy tsapanao mihitsy ve ny zavatra nataoko anao e. Mba soa ihany reny fanaovantsika dia zao ve ny nanaovanao ahy tsy rariny zao ry sedra tsy rariny e. Tena hafahafa mihitsy le sedra raha izao zava-misy amin'ny Nicolas zao ny dinihana ka tena vehivavy tsy mifaditrovana iny tsy matahotra an'Andriamanitra. Tena mba mahalasa ny saiko indray zany hoe natao ny opération Nicolas nefa dia tsisy zavatra hita tao anaty kibony. Tena zay aho vao mino fa isedra ny fototra izao aretina izao. Iny fa nahatsiaro izy. Nicolas, mba manao ahoana se izao? Zaho e tsy haiko mihitsy ry ny fototry ny aretiko fa mba fiarafangaviako an'se mba ilazao sedra hoe sotra betsaka ho fa tanteraka avokoa ny zavatra irenao tamiko ka makasitraka sy makatelina ho fa ny ay fa safidy voasopatra mety tsy haritra tsony koa ngamba za satria efa mihareraka sady tsy aretina voajanahary ny mahazo aho fa sopatry ny olona. Nicolas, aza miteny an'izany se fa mahareza sy matanjaha foana e. Eny e marina izay voalazan'izay zay sangy tsy manana entina miady amin'ny fiainana intsony za. Nicolas, fa maneno se tena lasa ve mopéry Nicolas e. Marina raha tsy namana intsony izy dia ho any amin'ny sedra ve za ilazan'izao zava-miseho zao e. Anka tsy maintsy hoany ana ninona zava-miseho e. Tena izany tokoa ilay fongisa heno Nicolas foana dia maty very sery Nicolas vao henonay ilay zavatra nampijaly an'se e. Odiny aty e. Odio. Izo. Mandroso. Ay ve maefa ihany e. Inona vaovao? Tsy izany akiry sedra fa saika mba hampandrehanao fotsiny aho hoe maty père Nicolas. Maty? Fa nanina maty? Dia nilozanao ve zary Nicolas? Fa nanina maty? Fa nanina hoa? Teanao amin'ny eo ka? Zany ry tia mivokany dia zakao a. Volaizany anjohateny e. Ny amin'ny mopéry ty vita ihany fa ny ansedra mampalahelo satria isedra ny zavatra mahafindrindra eto ambonin'ny tany izy. Fa ahoana no anamelohanao any sedra e? Ka za mivolazan'izany ve dia tsy fantatrareo e? Na mampalahelo ahy fa ilay namako tiako hiditra ambonin'ny tany nandao ahy tsy fidiny no fitiavan-tena ny sedra. Izany tokoa no hoe safidy voasopatra e.
natolotry ny XL radio anao teo tantara indray mihaino nitondra ny lohateny hoe safidy voasopatra dia peniny trandraka ireo nanomeaina ny tantara Entsoa no Sedra Eritsoa no Pera Nicolas ary Iaina no Maefa nototo sain'ny ONG Madazuri Clinique nandray feo sy ny kirakirany lafiny teknika Tahina Rakoto